ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba tsika riavako malala tratra ity alatsinainy fa 10 ny volana febroary ity. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony aninika ny isan'androntsika. Ny salamo fa 8:10, salamo fa 8:10, andiny fa 2:100 ka hatramin'ny fa 9:100 no mofinaina riavako. Salamo fa 8:10, andiny fa 2:100 ka hatramin'ny fa 9:100. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia ny mpanapaka aza dia nanintsika tsy ahoana, nefa ny teninao no atahoran'ny foko. Faly aho noho ny teninao tahaka ny mahazo babo be. Halako ny lainga ka ataoko ho fahavetavetana, ny lalanao no tiako. Impito isan'andro no hiterako anao noho ny fitsipikao marina. Be fiadanana izay tiany lalanao ary tsy misy mahatafitoina azy. Miandry ny famonjenao Jehovah ka mankatoa ny didinao. Mitandrina ny teny favolombelonao ny fanahitriko ka tiako indrindra izy. Mitandrina ny didinao sy ny teny favolombelonao aho fa ny lalaka-lehako rehetra dia eo anatrehanao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mikasika ny tenin'Andriamanitra no voalahatra ho mofinaina riavako amin'ity febroary ity, ary ny tenin'Andriamanitra raha teo moa no miveriberina sy ny didin'Andriamanitra amin'ny salamo fa 8:10, ny fahatsaran'ny tenin'Andriamanitra, ny fahatsaran'ny didin'Andriamanitra, ny fahatsaran'ny famindrampon'Andriamanitra. Dia andeha riavako malala akahevi-panahy 3 isika na 4 rabetsaka mikasika ny hoe isika sy ny tenin'Andriamanitra, tarafina amin'ity 2:100 sy ny 2:100 ka hatramin'ny 9:100 ity. Isika sy ny tenin'Andriamanitra. Ny 2:100 dia manao hoe faly anao ny teninao. Ny tenin'Andriamanitra dia teny mitondra fifaliam-po. Ny tenin'Andriamanitra dia teny mahafaly ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra riavako dia tokony hatsiaro ny mahasarobidy ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ny olona ka tena ao amin'ny tompo marina, ny fanoloran-tenina dia mahafaly azy ny miaino na mamaky na mamantatra ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha ohatra ny olona ka tsy ao amin'ny tompo izy, na tsy milamina tsara ny fiainam-panahy, na somary manana areti-panahy izy, dia sahirana eo ampamakina na ampamakavakana ny soratra masina. Andradray raha tsy dia mahaliana azy, mety ho heverino ho manohitra na manindrona na mandratra ny fiainany ilay soratra masina. Ary ndray aza io efa nambaran'i Paoly hoe tsy mahazaka ny tenin'Andriamanitra ny izao tontolo izao, satria tsy ao amin'ny tompo izy, satria tsy ao anatin'ilay fanahy izay afaka mahatonga ilay tenin'Andriamanitra reniny sofiny ho fiainanao azy. Ny sofin'ny olona mihaino ny tenin'Andriamanitra, ny mason'ny olona mamaky ny tenin'Andriamanitra, ary dia ny fanahy masina ao anatin'ny olona no mahatonga zany tenin'Andriamanitra vakiny sy renesiny zany ho aina mamelona ny fiainan'ilay olona. Ka raha tsy eo ilay fanahy masin'Andriamanitra dia tsy hain'ny olona, tsy takatry ny olona ny mamantatra ilay soratra masina izay vakiny, ary tsy tsapan'ny olona ny tsirony sy ny amaminy ny tenin'Andriamanitra izay renesiny sofiny. Fa raha ao anatin'ny olona ilay fanahy masin'Andriamanitra, izay na ny marimarina kokoa mpinondriamana fanahy masina ao anatiny, fa rehefa tsy henon'ny olona, tsy eken'ny olona ny asan'ny fanahy masina ao anatiny, dia manjary ilay nofo, ilay olombelona nofo, ilay Adama ela ho Paoly, no miaino ilay soratra masina na mamaky ilay soratra masina, dia amin'izay manofo izay no henona azy, dia lasa toy ny enta mavesatra ilay tenin'Andriamanitra. Ziogy izy
ary drandray raha maharary izy tsy mahafinaritra meno azy amanofo fa raha mpanompon'andriamanitra ka ao anatiny fanahin'andriamanitra dia manjary aina sy fifaliana ary fiaina. Isika sy ny tenin'andriamanitra mitondra fifaliana ho an'ny mpanompon'andriamanitra ny tenin'andriamanitra. Fa ny faharoa zay asehonyity andininy eto ampelantanantsika ity dia ny tenin'andriamanitra dia amin'ny andininy fa 5:20 be fedanana zay tiany lalanao na tiany teninao. Zany hoe ny tenin'andriamanitra dia mitondra fiadanana, mitondra fiadanana. Ny fifaliana dia ilay ataontsika hoe fakasitrahana, lay fihetsempo, lay fifandraisana amin'ny tena manokana. Fa ny fiadanana kosa dia ilay fifandraisana ampiarabelona. Lay fifaliana dia ateraka ilay fiadanana. Ny tenin'andriamanitra dia teny mitondra fiadanana. Lay tenin'andriamanitra zay araky ny resantsika teo hoe renesin'ny sofontsika, vakidy ny masontsika, dia mety hijanona ho teny ihany raha ohatra ka tsy eo ny fanahy masin'andriamanitra. Fa ny fanahy masin'andriamanitra zay atao anatintsika mahatonga antsika ho temporin'ny fanahy masina dia amin'ny alalan'iny fanahy masina iny no ahatakarantsika ny sitrapon'andriamanitra. Lay teny renesina, lay teny vakina, lay teny zay ifampaherezana dia manjary tonga fiadanana. Na ahoana hoe tonga fiadanana, na endrika manao lay fiadanana. Ny tenin'andriamanitra tsika teo dia fanafody izy. Fanafody satria teny fampanantenana, teny mitondro ny fitiavan'andriamanitra sy ny famelan-kelok'andriamanitra. Ny olombelona maha olombelona azy dia mandrakariva manana faniriana. Ny olombelona maha olombelona azy dia mandrakariva manana tsy fahatanterahana. Ny olombelona maha olombelona azy dia manana fahalemena. Ny olombelona maha olombelona azy dia manana fetra hoe hatretsy any ny vita, hatretsy any ny zaka. Zava-rehetra zany dia rehefa mirafitra ao anatin'ny maha olombelona dia mandrakariva mahatonga fiferetanana, mahatonga fahadisom-panantenana, mahatonga ratra-po anatina, frustration, mahatonga fahakiviana, mahatonga fahadisom-panantenana indraindray. Dia rehefa ao anatin'ny olona nefa ny fanahy masin'andriamanitra ka mandreny tenin'andriamanitra na misaotra masina zay vakina ny olona dia manjary mahatsiaro izany sitrapon'andriamanitra lazain'izany izy dia manasitrana azy zany. Lay hoe fiadanana dia zao mampatsiaro azy ny fitiavan'andriamanitra, mampatsiaro azy ny famelan-kelok'andriamanitra. Ny hoe fiadanana ao dia lay fananan'ny olona fahatonipo sy fahatonimpanahy manoloana ny fiainana isan'andro. Tsy ananan'ny olona amin'ny tenin'olombelona fotsiny zany mba miadany, mba milaminy, fa tena asan'ny fanahy masina sy asan'ny tenin'andriamanitra ny fiadanana. Ary io mahatonga misaotra masina miteny amin'ny teny rehetra zay iainan'ny olona, itoriana ny tenin'andriamanitra dia misy fiadanana. Isika sy ny tenin'andriamanitra, ny olona miaino ny tenin'andriamanitra, ny tenin'andriamanitra dia mitondra fiadanana ho atsika rehefa tiatsika. Ny fahatelo levako manala zay asehony ity salamo abdia eto ampelantanantsika ity, isika sy ny tenin'andriamanitra, ny andininy fahavaloambinipolo mitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao a. Ny isika sy ny tenin'andriamanitra, ny tenin'andriamanitra dia tokony ho tandremantsika satria ilay tenin'andriamanitra mitondra fiadanana. Very sika raha ohatra ka tsy mandray ny tenin'andriamanitra sy ny didin'andriamanitra ho maridalana, ho lalana hitondrantsika ny fiainantsika. Ny tenin'andriamanitra mitondra fifaliana ao atsika. Ny fifaliana ao atsika tsy hoe ny fifaliana zao tontolo zao iny eo ihany amin'ny maha olombelona zay tsy fifaliana tsy maritra, fa ny fifaliana. Ny tenin'andriamanitra dia mitondra fifaliana. Noho izany dia zao mpanao salama, tandremo ary ny didin'andriamanitra sy ny teny vavolombelon'andriamanitra. Tandremo ny didin'andriamanitra ve io afatry ny Pentateuque io. Tiavan'andriamanitra ao ny fonao rehetra, tiavan'ny Jehovahandriamanitra ao, tiavan'ny namanao, didin'andriamanitra.
fa ny teny vavolombelona koa de reo teny fijogona vavolombelona reo tantara mikasika an'Andriamanitra, tantara mikasika ny fifandraisana reo mpanompon'Andriamanitra, tantaran'i Jesoa, tantaran'ny asan'ny apôstôly, ny tantaran'ny Samoela sy ny tantaran'i Davida, teny vavolombelona ireny. Zany hoe teny milaza ny tantara ny fifandraisana reo mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny soatra masina, ka milaza ny fahatsaran'Andriamanitra, ny toro ny fitiavan'Andriamanitra dia tandremana ireny. Ny tenin'Andriamanitra na ny teny vavolombelon'Andriamanitra de teny nataon'Andriamanitra ho tandremana, fa tsy teny nataon'Andriamanitra ho sakafon'ny sofina na ho fahalalana ihany, zay zava-dehibe, fa teny natao ho tandremana. Teny natao ho tandremana satria teny mbola hampamoahana. Ny tenin'Andriamanitra zay rehetra reny ny sofinao, na nahafinaritra anao ny haino azy na tsy nahafinaritra anao ny haino azy, de zao rehefa reny ny sofinao iny de teny tonga hitsarana anao. Io le tenen'Isaia mpaminany nanao hoe ny tompo hoe ny teniko ny tompo de tsy hiverina foana amiko raha tsy efa mahatanteraka izay nanirahana azy. Inona ny anrahana ny tenin'Andriamanitra? Raha anrahana ny tenin'Andriamanitra de manoro antsika ny fiainana. Raha miaino le tenin'Andriamanitra isika ka mitandrina azy de zao tonga fiainana ao atsika izy. Fa raha tsy miaino le tenin'Andriamanitra isika ary tsy mitandrina azy de tonga teniny tsara atsika izy, tonga fitsarana ao atsika hoe tamin'ny ora ohatran'izao ange nandre ny tenin'Andriamanitra ianao, tamin'ny ora ohatran'izao ange nandre hira ohatr'izao anao, za hira ny firon'ny mpanompon'Andriamanitra ho fitorinana filazantsara. Io zany tsy afaka manampitsofina mety eritreretinao hoe kisendrasendra na inona azy, amin'Andriamanitra tsy afaka manala tsisy kisendrasendra zany amina olon-dehibe manakajara tsisy kisendrasendra hoe mandalo riny ambasadeur anankiray na ny ministra anankiray na filopanjakana anankiray andalo kisendrasendra na toerana anankiray, tsisy an'izany mihitsy. Efa vita lamina avokoa ny zavatra rehetra, maika fa Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tsy misy re kisendrasendra zany, fa matoa ny tenin'Andriamanitra renao amin'ny toerana iray sy amin'ny sekondra iray de tenin'Andriamanitra te hiasa ao aminao. De roa ihany ny lalan'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra de zao raha raisinao sy inonao ny teny vavolombelona, tandremanao ka katoavinao de mitondra fiadanana sy fifaliana io. Io teneniny mpanao salama io. Ary raha ohatra ka tsy rarahina sanatry mino afa tsisy kristianina hoe tsy rarahan'ny tenin'Andriamanitra, tsisy an'izany. Fa de atao hoe izao tontolo zao dia tonga fitsarana ao azy le tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra tsy miverina any amin'Andriamanitra raha tsy efa mahatanteraka zay nampanaovina azy. Jesoa le tena tenin'Andriamanitra, ary Jesoa tsy niverina tany amin'Andriamanitra raha tsy efa nahatanteraka ny asany tetỳ amin'izao tontolo zao. Maty, nitsangana tamin'ny maty, niakatra ny akany an-danitra, nahatanteraka ny asany ety. Ary izay Jesoa zay de mitoetra ao anatintsika, miteny amintsika hoe hoe Andriamanitra ange fitiavany, izaho Jesoa ange ty anao mampanantena fifaliana sy fiadanana, mandehana araka ny sitrapoko de anana fiadanana ianao. Lefako malala isika sy ny tenin'Andriamanitra. Ito mpamaranana de hoy ny filazan'ny mpanao salama azy any amin'ny 1:100 manao hoe ny teninao natahoran'ny foko. Ny atao hoe fo eo de ilay personnalité, ilay maha-olona ny olona, ilay maha-izaha. Ny salamo ny maha-olona ny olona tsy ny saina, tsy ny vatana, fa ny fo. La ataony hoe laiba lay fo, ao ny fo no mieritreritra, ny fo no mitadidy, ny fo no mamakafaka, ny fo no mity, ny fo no ny saina, ny fo no mitadidy. Ka raha miteny izy manao hoe ny teninao no atahoran'ny foko, zany hoe ny maha-izaho aho de ny teninao. Zany hoe zay rehetra ataoko dia miainga amin'ny teninao. Izaho sy ny tenin'Andriamanitra, isika sy ny tenin'Andriamanitra. De izao manao hoe ny tenin'Andriamanitra no mamaritra ny maha isika atsika. Tsy isika no hamaritra ny tenin'Andriamanitra ka hoe zao no atao hoe tenin'Andriamanitra, zao no tiako lazaina, zao no tiako atao, tsy zay. Fa Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra no hamaritra ny maha isika atsika. Tsy ny culture atsika no hamaritra ny maha isika atsika, fa ny tenin'Andriamanitra no hamaritra ny maha isika atsika. Ary tenin'Andriamanitra zany no hamaritra ny kolotsaintsika, ny asantsika, ny toetratsika, ny fiainatsika. Ny tenin'Andriamanitra zany no vala famaritany fiainatsika.
ny tenin'andriamanitra no vala famaritany fanolora tenatsika, ny tenin'andriamanitra ny vala famaritany asa ataotsika ao anatiny ny tenin'andriamanitra io. Afaka malala velona ny tenin'andriamanitra dia engany ho fiainana ao anao, tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona, tsy ny fianarana eny ambony tablotsyakoly ihany ny fahalalana ho an'ny olona, tsy ny rano korina ihany no manome ainan'ny olona, fa ny tenin'andriamanitra ao an' Jesosy Kristy tompo ny tena fiainana. Atahory ary atao faritany tenin'andriamanitra ny mahay anao anao, dia hitondra fifaliana ho anao mandrakariva ny tenin'andriamanitra, hitondra fedanana mandrakariva ho anao ny tenin'andriamanitra, ary tandremo zany dia ho fiainana sy fedanam-po anao. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay mampafantatra anay fa fifaliana ny fananana ny fiainana ny teninao, fedanana no teraky ny fanarahana ny teninao, ary didinao ny tandremanay ny teninao. Ny teninao no vala famaritany fiainanay. Eo amin'izany teninao zany ny orenan'ny fikasanay. Ny atao hoe fiainana dia fiainana mifanaraka amin'ny teninao sy ny sitraponao. Andriamanitro, ndreto zahay mahatsiaro ny asaribidi ny teninao, velona ianao dia miteny aminay mandrakariva. Aoka tsy hanamafy ny fonay, hanidy ny sofinay, hanampy maso amin'ny fahasoavanao izahay tompo, fa meteza hiteny aminay. Ary ny teninao zay renay isan'andro, ny teninao zay vakinay isan'andro, ny teninao zay renay amin'ny hira mpivavahana maro samihafa tompo, dia ataovy akatoavinay. Misaotra anao zay ny amin'izany fanekenao hiteny aminay izany satria fahasoavanao zany. Dia tehirozy Jesosy ny fiainanay ny fanoloran-tenanay eo ambany fitahinao mandrakariva. Fantatray fa ny fiainam-pifaliana indrindra dia miaraka aminao, dia ny fiadananao sy ny fifalianao any anjaka aminay mandrakariva. Misaotra Jesosy. Amen.